Etsika izay natao ampivoarana ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny joro ary ihany koa ampiroboroboana ny fandraharana ara-pamokarana ny tsenabe iraisam-pirenena andiany fahatelo izay ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 15 septambra 2024 avy izao. Toerana anombohana ny tetikasa sy ny paikady rehetra ary ho fampifandraisana ireo mpisehatra ihany koa mba hanatrarana ny vina napetraky ny filoha Andry Rajoelina ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny fantatritsika dia ny hoe manomboka izao zany ny eto amin'ny firenena malagasy moa zany dia miezaka manatratra izay tanjona hoe fahavitantena ara-tsakafo izay. Tonga dia enjehana zany ary ny sehatra toy ny FIA ohatr'izao zany dia azo lazaina hoe toerana anankiray anombohana ny fametrahana ireo tetikasa sy paikady rehetra ary ihany koa fotoana izao zany hifandraisan'ny mpiatsehatra rehetra. Fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny mpamokatra na ny mpamboly amin'ireo mpandraharaha vahiny sy avy eto an-toerana ny tsenabe izay ho tanterahana ary ihany koa ahafahana mamondrona azy ireo hiroso amin'ny sehatra matianina. Fanampan'izany dia mitana anjara toerana lehibe ny fandraharana ara-pamokarana izay ahafahana mifanakalo hevitra sy ahafahana manatsara ny seham-pamokarana raha ny fanazavany hatrany. Toeran'ny agribusiness aloha zany dia ny hoe amin'ny fotoana mandritra ny FIA io moa zany misy ireo fifanakaloza-kevitra amin'ilay mpiatsehatra na amin'ny privé, public, B2B, indrindrindrindra izay be da be ary eo tokoa zany moa no ao anatin'izay resaka agribusiness izay manko ny tena tanjona dia mba ahafahana mahita faritra dia ny aloha hoe iza no ahoana ny fomba fanatsarana ny famokarana fa indrindrindrindra koa ny mpandray an'ireo vokatra. Any zany ny tena anisany hoe ezahana ho atosika ny fomba ametrahana an'izay hoe raha misy mpamotra raha ohatra ka tsisy ny mpividy dia tsy ilaina koa ny hoe fampitombona ny vokatra fa le fametrahana izay resaka agribusiness izay zany hoe mba ahoana no ahafahan'ny malagasy mamokatra betsaka, mamokatra vokatra tsara ary misy mpandray amin'ny vidiny tsara. Zava-dehibe ao anatin'izany indrindra koa ny isian'ny tsena misokatra ho an'ireo mpamokatra eto amin'ny firenentsika. Eny amin'ny Expo Forelo Tanjombato moa no anatanterahana ity etsika ho an'ny tsenabe iraisam-pirenena andiany fahatelo ity.